izay tanterahantsika eto androany ity zany. Zao moa tsika dia mbola anao hira fideran'Andriamanitra, ataontsika ilay hira hoe anao atompo. Tsy fantako loha ianao hoe tena ho aniza marina ny fiainanao, no avinao, ny ankonanao fa tokony ho izy ho antsika mpino dia an'ny tompo isika, an'ny tompon'ny fiainantsika. Andao antsika ianao an'ilay hira hoe ataontsika ilay hira hoe anao ao tompo ao ao aorianan'izay dia itoy amin'ny fivavahantsika amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao. Sai mi turini fitiavanga
aza atao tahaka ny fahazarana fotsiny hoe andeha iangona zao a dia misy hira fiderana dia oriana zay dia mivavaka dia asa zao izy nitory teny ao pasteur Adolphe sa madame Daniel sa izy fa tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy ny fitadiavana n'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity sa tsy zany e tena mitadiava ny tompo ianao raha tonga eto androany fa raha mitady azy ianao dia ahita azy marina tokoa ahita ny voninahiny ahita ny fahalebiazany sao aritsika dia mbola nahira anankiroa ho voninahitra Andriamanitra izany. Alleluia, alleluia. Afaka mbola mitia-tanana mafy etsika ho an'Andriamanitra ary manasanao avy hatrany hitsangana amin'ny toerana misy anao a tonga eto ianao an Jesosy araka ny fanentany madama teo dia izao hoe tena manompo an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra androany. Amen, amen. Androany tsika dia hanandratra an'Andriamanitra eto a tsaroa fa manatombontsika ary anisan'ny tena zava-dehibe tao am-ponitra olona tany amin'ny testamenta taloha tany mitsiriritra ny toerako sy ny toeranao ny amin'izao andron'ny famonjeny izao. Taloha Andriamanitra raha nampiasa ny olona tao anatin'ny Baiboly ohatra hoe Mosesy dia isaky ny hanao zavatra Andriamanitra sy hanetsika zavatra dia hoy izy amin'ny Mosesy hoe atsangano ny teanao dia nisokatra ny ranomasina mena izay ve ilay izy dia avy eo izy nilaza tamin'ny Mosesy indray tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely asandrato indray ny teanao fa ianao androany tsy hanandratra tehana fa hanandratra an Jesosy. Amen. Andao asandratsika eto Jesosy androany asandrato amin'ny alalan'ny tia-tanana mafy ataonao nge izy dia asandrato amin'ny oragoraka ataonao nge izy. Alleluia. Andao tsika hanandratra an'ilay mpamonjy antsika voatselitsika nakalaza ny Paska andro iravoravona trano zao hanandrata atsika an'ilay zanak'Andriamanitra velona topotsika ka andao tsika hanandratra fiderana trano dia manasanao tena mandray sanjara meo fahafapo ny Andriamanitra izay tomponao eto a avy hatrany tsika dia tonga dia lasa hanandratra an'izany Jehovah tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izany. Asandratsika ny tanantsika dia hitekintsika.
misandrata tompo misandrata minyambony trikana misandrata misandrata tompo misandrata minyambony trikana Nasao e misandrata sady misandrata misandrata tompo misandrata minyambony trikana Nasao ihany hoe misandrata 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 tompo misandrata minyambony trikana tanana miaraka amin'ny orakora-pifaliana mahafinaritra anao matsy ny manandratra ny Andriamanitra tompony sy mpanjaka ny mpanjaka ka eo ihany dao tsika mbola nandratra n'izany anarana masina sy mahery zany a isandratra eo amin'ny toerana rehetra n'izany androany amen nda ho aritsika arahantsika teky zany dia ataontsika amin'ny fifaliana misandrata io ihany tompo misandrata 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 Mandravenda sarutro ravo manunu nanananao mis FIvoriam Fotoam-bavaka ni FIvoriam snifana pan awami vavaka vavaka ni family ni anaranao ni FIvoriam misandrata Tupo misandrata, tupo misandrata. Eu amfiana kunyanara não, o faz a pane só tudo lisão. Hey! Solo fiano facou, e andar no solo paterico, bravo manunu, nananara não, me sai fan, ao ambava Di FIvoriam na sua mãe, se fan a pan, ao ami, me faz a can, escova piadin, arme famali, e andar no anjo de FIvoriam. Tupo misandrata, tupo misandrata. Eu amfiana kunyanara não, o faz a vani zo tudo ligar. Tupo misandrata, tupo misandrata. Eu amfiana kunyanara não, o faz a vani zo tudo ligar.
samy aloha zany mahazo ny toerantsika zao tsika dia hivavaka angamba misy ny teny hoe adino madama le mivavaka tsy adino mandrakizay ny mivavaka za tena joroko vavolombelona isan'andro a dia tsy maintsy mifo maraina mivavaka matetika aloha zany any dia amin'ny 4 maraina mifo mivavaka fa rehefa vizana ohatra hoe namonjy mariazy tontolo na sabotsy na misy zavatra natao zay avo amin'ny 5 mivavaka fa isan'andro dia tsy maintsy mifo maraina mivavaka satria zao ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianao ka tsy reraka tsy mety gavana ny fiainantsika raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao mivavaha ny fonao rehetra atokany an'Andriamanitra trano ny fiainanao amafiso ny fanoloran-tenanao ambarao amin'Andriamanitra hoe ho azy hatramin'ny farany ianao andao antsika hiaraka hivavaka samy mivavaka halleloia jesosy io misaotranao izahay raha nomenao ity fotoana androany ity hafanay mivavaka eo anatrehanao tompo anao izahay hatramin'ny farany dia anao izahay aoka ianao ny miazona anay misandy maherinao ary aza vela misy maharombaka anay eo ampelantananao fanao aho tompo anao ny tsiraray avy zay toa manatrika eto tompo tahirizo amin'ny tana maherinao tahirizo amin'ny tana maherinao ary fenoa ny herinao fenoa ny herinao aritra hatramin'ny farany amin'ny famponanao Andriamanitra afanafo amin'ny famponanao afanafo amin'ny famponanao Jesosy halleluia halleluia Jesosy ianao ny tomponay Andriamanitray mamonjy anay ianao ary nanomana ny fiainana mandrakizay ho anay tsiraray avy reto ianao Jesosy mesa mahery eo ny fiainanay mesa mahery eo ny fiainanay Jesosy ianao matahirana eo ambany fahasoavana ianao ny miasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao no mitondra anay ho amin'ny fiainana mandrakizay voahomanao anay izany ary tahirizo zay hatra hatramin'ny farany andova izany eo amin'ny fiainanay tokoa Andriamanitra Andriamanitra ianao no miasa tsisy matohitra izany tsisy afaka anohitra ny tana maherinao miazona anay hatramin'ny farany Jesosy halleluia 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 amin'ny anaran'i Jesosy ny azahoanay rehetra manao zany vavaka izany sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen zao moa tsika dia iroso amin'ny fandarana manaraka dia ny fotoana ahafahanao manome ho an'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy no ny teny hoe meo dia maninona ozy dia mba homena ianareo raha tsy manome zany ianao dia inona ny zavatra miseho tsy manome anao koa Andriamanitra fa tsika mila tena makatony teny tovy amenina mafy be homeo izy dia mba homena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afantatra aiza eo ampifonareo zao antsika dia tonga amin'ny fotoana ahafahantsika manome ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany rehefa vita ny fanatitra fanateran'ny ampamifolo-karena sy ny fanatitra dia ina ny fandarana ataontsika manaraka androany fanomezana ny raki-dehibe ho an'Andriamanitra izany ataontsika ary hira anankiray ao anatin'izay dia omentsika mifanatitra sy ny ampamifolo-karena ny ampamifolo-karena sy ny fanatitra dia avy eo tsika manao hira anankiray faharoa anomezantsika ny raki-dehibe
Sambatra faulumino, Sambatra favuavuti, Sambatra faulumino, Sambatra favuavuti, Sambatra satiamino, Matuvani laicha, Sambatra satiamino, Matuvani laicha, Sambatra faulumino, Sambatra favuavuti, Sambatra faulumino,
Sambata satria mino Sambata satria mino Isawo matsapy anao hoe sambatra inona ny tena mahasambatra hoe tafita mianatra ianao dia sambatra be mahasambatra zany fa ny tena fahasambarana antsika pino dia manomana ny fiainana ho any an-danitra isika sady zany e sao santsika dia faly andrayan'ny madame Vero aloha zany a fa manakambara amintsika izy misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny amin'ny fahasoava sy famindrapony dia mbola afaka manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy makasitraka reto ray aman-dreny koa ray aman-drenitsika reto izany ho tain'Andriamanitra ny amen. Misy tsy hoe filazana moa fa tenin'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika satria ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tokony ho tanterahantsika sady zany ve sa misy tsy tanterahana misy tanterahana daholo rehefa tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 3:17 dia misy tenin'Andriamanitra hoe tsarovo izy ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo every ny hafarany fiainany karao ny finoany raha ao amin'dika teny ombonana io na ny diema dia ozy izy hoe tsarovo izy ireo mpitarika anareo ara-pivavahana izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo every izay ny hafarany fiainany kalao tahaka ny finoany amen. Ndaotsika mba hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra io amen. Any fiangonana sasany any aza dia misy hoe alahady ny mpitandrina fa itsika ity tenin'Andriamanitra ity mihitsy hoe andao tsarovantsika ireo mpitarika antsika ara-pivavahana izay nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika raha ohatra moa ka tsy nanaiko ampiasain'Andriamanitra izy ireo tsy nanaiko izy ireo dia manahoana re fiainantsika rehetrarehetra reto hoe minao fa tsy tahaka an'izao sady zany ve ary tamin'ny alalan'ny fitoriany ny tenin'Andriamanitra dia tsaro fa natoy izao asy natoanao tahaka an'izao sady zany ve maro tamintsika narary fa rehefa nanantona an'izy ireo dia nandray fanasitranana maro tamintsika no nanana olana maro amin'ny karazany fa rehefa nanantona an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia nahazo vahaolana maro tamintsika nefa tena teo am-bavahoana fahafatesana efa teo am-bavahoana ny lozy fa rehefa nanantona ny mpanompon'Andriamanitra dia za hoe tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra no ny asa Andriamanitra dia za hoe
tonga fandresena foana ny fiainantsika rehetrarehetra maina ary mbola mampijoro azy mampijoro anao tahaka an'izao dia za fa nivavaka izay ataondreo isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra dia izao sasanao mijoro izao amaina dia andeha izasy anao tena hoe atsiaro an'izy ireo ka ny atsiarovantsika an'izy ireo dia ao anatin'izao anniversaire zany hoe ny fitsingerenany taona nahaterahan'izy ireo izao no andeha isika tena atsiaro an'izy ireo amaina tsarovy hoe hitanao tao amin'ny baiboly tao dia nisy lehilahy anankiray izay hafa firenena tsy ray firenena tamin'ny jiosy dia zao hoe narary boka io lehilahy io nefa olona mba nanana maizy azy izy dia nisy andeha mpanompo vavikeliny izay tao an-trano tao dia nampahery anazy hoe andao fa ary amin'ny misy mpaminany ary amin'ny Israely ary fa raha makany ianao dia ho afaka amin'ny bokanao io abokanao io fa rehefa resy lahatra ity lehilahy ity dia nanantona izy rehefa nanantona ilay mpanompon'Andriamanitra izy dia za hoe miteny mpanompon'Andriamanitra hoe ndana mandro impito any amin'ny onjordana dia adio amin'io abokanao io ianao fa rehefa nandeha io lehilahy io dia afaka tamin'ny abokana izy tsy lasa izy nandeha nody hoe efa sitrana efa afaka ny abokako fa andeha amin'izay fa lasa izy loha niverina anakeo amin'ny mpanompon'Andriamanitra io nanaritra zavatra be dia be izy tsy tohizako loha ny tantara fahatreho fotsiny zany hoe nalala ny zavatra tokony nataonyity lehilahy ity hoe satria fantany tsy kely taminy zany atao hoe fanasitrana an'izany dia lasa izy nanolotra zavatra hoy tamintsika rehetrarehetra izay tonga tetomino fa zao hoe tena natsapitsika hoe nisy fahasoavan'Andriamanitra ny asa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia isika izao sady zany ve noho izany andao isika tena anao izay vitatsika fanomezana an'izy ireo izay ho ataontsika amin'ny herinandroany satria moa neny papadôly fa tamin'ny 25 avril no tsingerina ny daty nahaterahany fa neny mama Daniela kosa dia amin'ny asabotsy zao 3 mai dia amino izany zany dia amin'ny alahady fa 4 ny volana mai izao isika no andeha hiaraka andeha anatanteraka izay misy tantara mahafinaritra be izay koa amin'ny baiboly ao izay tena hitenenako anao hoe zava-dehibe no raisika amin'ny alalan'izany atao hoe fanasoavana mpanompon'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly ao dia nisy vehivavy Sonemita io vehivavy Sonemita io dia izao isaky ny mandalo eo amin'ny tranony Elisa Zigiaza dia ny zavatra nataony dia izao tereny foana hoe andao aloha isakafo dia farany ohatrany tsy afapo izy satria ohatrany hoe sakafo foana ny natolony dia ozy izy andeha mba hanambarako efitrano ambony dia asiako latabatra dia asiako fandriana dia rehefa tonga dia avy misakafo izy dia mba alefako ao ambony mba hiala sasatra kely izy avy eo izy afaka mandeha zany hoe tena natsapa ity vehivavy Sonemita ity hoe zava-dehibe zany atao hoe mpanompon'Andriamanitra izany fa no vokatra izay zavatra nataon'ilay vehivavy Sonemita izay dia izao ny zavatra nisy hoe tsy niteraka io vehivavy io tsy nananjanaka io vehivavy io fa momba fa natsony ilay mpanompon'Andriamanitra izy ny vavahana dia ozy izy raha avy ny taona toy izao dia hitsotro sasalahy ianao zany hoe ilay zavatra natery an'ity vehivavy ity hoe tena hoe zavatra tena nirinina mpangetahentana azy dia izao noho ny fanasoavany an'ilay mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra natsiaro dia name anazy zaza izany dia tsaroko ny tenin'Andriamanitra hoe izay ataonareo amin'ireny mpanompoko ireny dia tahaka ny ataonareo amiko raha manao izany zasy ianao dia atsiaro anao Andriamanitra tena atsiaro anao Andriamanitra mety misy olana venao misy ady venao andolo tsika anao tahaka an'ity vehivavy Sonemita ity hoe andeha anasoa mpanompon'Andriamanitra tsika amaina anao izay tena vitatsika aza mety efa ity ny anany ataoko fa aza mety amin'ilay ty ataoko ianao fa izao ianao dia efa tompo anao izay mahafapo tena hoe izany ho afapo amin'ny fanomezana izay omeko amin'ny mpanompon'Andriamanitra amaina aleloia fa raha anao izany ianao dia ho hitanao fa ho tahian'Andriamanitra koa ianao satria ianao namafy ho mpanompon'Andriamanitra dia hijindra ianao ka ny atsiarovantsika anazy amin'izany fitsengerenany taona naterahan'izany dia amin'ny alahady izao misy fidirana maromaro eto aminareo fa araka fandaminana dia izao hoe
amin'ny enina zany dia i groupe ka hatramin'ny groupe 10 zany manatanteraka izay fiarabana izay dia amin'ny valo ka hatramin'ny folo dia ny groupe 11 hatramin'ny groupe 20 ary amin'ny folo dia ny groupe 21 ka hatramin'ny groupe rehetrarehetra sy ireo sapana rehetrarehetra no manatanteraka izay dia izao manova amin'ny zotom-po ianao tena hoe manova amin'ny zotom-po tokoa ianao amin'izany fanomezana ho ampanompon'Andriamanitra izany. Amen. Amen. Anao ve tsika? Izy aloha ny tia ampanompon'Andriamanitra ary izay tonga eto hoe dia ny fitiavana ry havana tsy vita amin'ny vava fotsiny hoe tiako ianao fa izany fitiavana izany dia misy asa atao izany, misy zavatra arahana asa ny zavatra izany dia andehantsika tsy ataontsika amin'ny vava fotsiny ilay fitiavana anazy fa andeha tena aseho antsika izany. Amen. Amen. Dia tena farany izay tsy tokony ho adinontsika ihany koa tena hoe tsy hoe amin'io anniversaire io vao hivavaka ianao fa andao tena hitondra mambavaka be ao ampanompon'Andriamanitra hatrany isika. Amen. Izy mivavaka ao antsika fa isika rehetra koa andao tena nandra-bavaka be ho any izy ireo isan'andro raha mbola mivavaka ianao dia tena ataovy ao anatina hoe tsy maintsy mivavaka ao ampanompon'Andriamanitra. Amen. Fa izao ny vavaka ataontsika ireny ange dia izao hoe tena tonga anazy mba tena hitombo hery hitombo ositra hatrany ampidinan'Andriamanitra ilay fahasoavany. Nareo hoe tsy mahatsapa fa tena misy tanàn'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Tena sedra ny lalovany niarana hita daholo isika rehetrarehetra samy niarana tsapa isika fa anatin'ny taona maro dia tena nandalondalo olana sarotra sedrainy fa izao mbola Andriamanitra tao mbola tao ny tanàn'Andriamanitra dia voaka mpandresy dia mpandresy mpanompon'Andriamanitra mpandresy koa isika rehetrarehetra manaraka azy. Amen. Dia noho izany asa dino ny mivavaka na dia ndraimbava ihany aza tonononao an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo sy ny taranany dia ho hitanao fa zao hoe Andriamanitra hiasa ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Ety dia te hijoro vavolombelonanao tamin'ny herintaona tahaka an'izao dia rehefa nikarakara zavatra nanampy mpikarakara tatsy amin'ny efitrano fanafahana tatra izay dia satria tamin'ny herintaona ohatrao ilay fiarabana 65e anniversaire iny dia ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe ary dia misomebiseby daholo zareo dia tena tiatsika mpanompon'Andriamanitra tena ohatrany hoe fiera be izany ohatrany hoe tena faly be ry zareo manana mpanompon'Andriamanitra ary milaza mihitsy hoe ray aman-drentsika maika fa itsika izay zanany naterany tsy tokony ohatra lavitra noho izany ve zavatra tokony ho ataontsika aminazy sady izany ve iza mandray fahasoavana voalohany tsy ny zanaka nateraka dia andeha tena hoe ataontsika mihoatra ny hafa manaja fa isika ihany koa andeha tena anaja anazy anao izay tena faly anazy. Amen. Amen. Sambatra ny antsika manana an'izy mivady ireo ianao hoe tsy mahatsapa hoe tena sambatra manana an'izy ireo manana ny fahendrena tena manana ozy hoe niositra ny tanan'Andriamanitra dia andaontsika tena anao be mihitsy amin'ny fotoana io. Anao ve ianao? Andao ary tonga dia ampiantra avy hatrany aloha tsika ny vavaka no ataontsika izany fa ny fanomezana rehetra ataontsika mbola misy vavaka amin'ny heriny androany fa hivavaka tsika satria neny mpanompon'Andriamanitra moa papadolo efa lasa tamin'ny 21 avril neny mama Daniel mbola amin'ny asabotsy fa andao hivavaka isika ho an'izy ireo amin'izao fotoana izao. Aleo asandratsika ty ny tanantsika rehetra raha mety amintsika dia isika ny hitsangana dia andao tena hoe asandratsika aty ny tanantsika ho an'izy ireo izany. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra anao izay Andriamanitra nony amin'ny fitiavanao anay dia nanomezanao anay ny mpanomponao Andriamanitra dia papadolo fa sy mama Daniel ho anay izay Jesosy dia tena sambatra tena milaza izay fa tena sambatra fa manana an'izy ireo satria tena ray aman-dreny tokoa izy ireo Andriamanitra ray aman-dreny tena mikarakara anay tena miandry anay tokoa izy ireo ary tena mamahana anay amin'izay tokony hamahanana anay Andriamanitra ranay tsara indrindra tena mitandrina anay izy ireo Andriamanitra tsy nafenina izy ireo taminay izy rehetra zavatra tao am-ponao fa nambarana taminay fao izany matoy izay toy izao Andriamanitra matsiaro am-bavaka an'izy ireo izay Andriamanitra amin'ity androany ity ka hirary soa an'izy ireo izay androany hoe ho lava velona izy ireo ary Andriamanitra hitombo hatrany fahasalamana sy ny tanjaka omenao an'izy ireo Andriamanitra
mivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy tompo hotahina mihoatra noho izay rehetra heveriny sy angatan'izy ireo Andriamanitra ninina iriny fo sy angatany tenao no atateraka izany Andriamanitra raiko tsara indrindra hitombo hatrany eny ny fampiasanao azy mitombo ositra hatrany eny izy ho fahasoavana mandrika rivana eny fiainany hotahinao hatramin'ny taranaka fara-mandiby Andriamanitra dia hotahinao Andriamanitra raiko tsara indrindra tompo efa lalana tsara nitondranao azy fa mbola mino Andriamanitra fa mbola hitondra azy ho amin'ny fahatsarana hatrany eny ianao Andriamanitra iriny olona fa tsy aniry olona tokoa ena izy ireo Andriamanitra efa hitanay sy efa tazana izany Andriamanitra fa mbola hiasa ianao arahinao ny asa izy moa no atohatra izany manosina ny satana amin'ny anaran'i Jesosy aho tsy manana fahefana sy hery amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha Jesosy dia mandrakotra an'izy ireo mandraka riva misaotra anao Andriamanitra izay rehetra tsy voatoy ny vavanay tompo tenao no atateraka izany mba ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen dia samy tahin'Andriamanitra daholontsika tompo zao moa tsika dia tonga amin'ny fotoana ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra androany moa dia sao dia misy tsy mahay ny anarany pasteur Randrianevra Velona Adolphe lehilahy mahery izy ary tsy hoe mahery fotsiny fa azafady raha miteny an'ity lehilahy bogosy be eny erika diangatantsika izy hitsangana hitondra ny hafatra avy amin'ny tompo Oliteka mafany tompo isika mentsika toerandre tompo tarika fidiarana engane ka amin'ny alalan'ity hafatra etiko androany ity dia isavitra lehibe ho ataon'Andriamanitra fiainatsika isavitra lehibe ho ataon'Andriamanitra fiainatsika samy miteka mafan'Andriamanitra Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleluia sokafa ny baiboly atao amin'ny bokiny Samuela voalohany toko 5:10 vakina ny 2:20 sy ny 7:20 fa hoy Samuela sitraky Jehova moa ny fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehova ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara no saboran'andrilahy fa ny mihodina dia toy ny eloko amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima satria nandany teny Jehova ianao dia no laviny tsy mpanjaka kosa Matitiko 7:20 tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra ry fiangonana manarika anty fotoana ity ry fiangonana manarika anty fotoana ity fantatra ve tompoko fantatra re ve fa ny tsy fanajana an'Andriamanitra sy ny teniny ny tsy fankatoavana ny afatra zay napetraka Andriamanitra eo amintsika zanak'olombelona fantatrao ve tompoko fa izany no fototra fisarahana nisy teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra fantatrao ve zany fantatra re ve zany ny fantatrao ve fa ny tsy fanajana an'Andriamanitra sy ny teniny ny tsy fankatoavana ny afatra zay napetraka Andriamanitra tamin'ny olombelona fantatrao ve fa izany no fototsy ny osina
tonga teo amin'ny razanak'olombelona sy teto ambony ty tany ity. Fantatrao ve zany? Fantatrareo ve zany? Ampatsiaro ny tantara aho amin'izao fotoana izao. Raha nahary ny olombelona Andriamanitra, Adama sy Eva no anaran'izy ireo, dia napetraka atao amin'ny toerana tsara indrindra, toerana tena hoe tsy haiko izay lazana azy, tonga lafatra indrindra. Nomena anarana hoe Saidena ilay toerana. Dia rehefa tafapelaka taony ny zanak'olombelona, dia namoaka tsodrano Andriamanitra. Nisy teny voaka fa ny vavan'Andriamanitra. Notsofin'Andriamanitra rano izy ireo mba hanjaka amin'ny zava-boary rehetra. Notsofin'Andriamanitra izy ireo mba hanapaka eto ambony ty tany ity. Tena nasehon'Andriamanitra riavana ny fahatsaran'Andriamanitra. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy ao, toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'izany dia izao: mba hanana ny olombelona zay nohariny ka napetraka tao amin'ny Saidena, mba hananany fiainana mamy sy tsara indrindra mandritry ny fahavelomany. Hoy Andriamanitra hoe tsara be ny fiainana any an-danitra. Dia hoy izy: tiako ihany koa ho tsara tahaka izany ny fiainan'ny olombelona nohariko izay napetrako eto ambony ty tany ity. Andriamanitra ke riavana ka mihevitra ny ahatsarantsika olombelona. Raha mpamaky Baiboly ao dia hitanao voasoratra ato daholo zany tratrahitra zany. Indrisanefa fa tsy nitohy intsony ny fanajan'ny olona an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Tsy tao amin'ny intsony ny fahavononana ny akato an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fantatrao ve zany? Fantatrareo ve zany tantara zany? Ankoatran'izay, tsy nahoandra zanak'olombelona ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Tsy nahoana. Tsy mety ange zany ry havana malala, tena tsy mety. Iza tokoa moa isika olombelona no say hanotra an'Andriamanitra? Iza? Aoka fantatsika fa Andriamanitra tsy tonga no mahavelona, ary izany koa no mahafaty. Izy ny tompon'ny aina. Koa nahoana moa isika olombelona no tsy hanaja azy, tsy hakato azy, tsy hakato zay lazainy. Dia Adama sy Eva moa ilay olombelona noharian'Andriamanitra voalohany, dia niaina tamin'izay fiainana tsy tian'Andriamanitra. Niaina tamin'izay fiainana tsy nakasitran'Andriamanitra. Vokany tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Ary tonga teo amin'ny olombelona sy teto amin'ity tany diavintsika ity ny ozina. Ianao ange rehefa tena mandinika ny voalaza amin'ny Baiboly dia mahita fa ny nataontsika ihany no manimba ny fiainantsika, manapotika ny fiainantsika. Fa raha momba an'Andriamanitra, Andriamanitra tsara izy, Andriamanitra mpanao tsara izy, ary manana hevitra tsara aroso ho antsika hatrany hatrany. Dia tahorinan'izay dia voaroka tsy nahazo mipetraka tao amin'ilay toerana tsara indrindra intsony ny zanak'olombelona. Voaroka tsy nahazo mipetraka tao amin'ny Saidena. Nesorin'Andriamanitra tao mihitsy ry zareo. Zay voalaza ao amin'ny Genesisy toko 7, 17 sy ny 14. Rava tanteraka ilay zavatsoa no manin'Andriamanitra ho any zanak'olombelona. Zay ny voatantaran'ity Baiboly ity. Dia hoy iaho hoe fahatatsika rehetra fiangonana RHEFI eto Androndrakely ve zany
tantara izany. Ary raha ohatra ka fantatrao, raha ohatra ka fantatsika rehetra, dia inona zany zao no lesona tokony ho raisinao. Inona ny lesona tokony ho raisinao? Ame ohatra faharondray aho. Tahaka izany ihany koa ny nahazo an'i Saoly, mpanjaka n'Israely. Natsakan'Andriamanitra ho mpanjaka tao amin'Israely Saoly. Tena nomen'Andriamanitra fahasoavana be mihitsy ry zareo tamin'izany. Tsy napozin'ny Saoly mihitsy ny mampanjaka azy. Tena tsy napozin'ny Saoly. Tsapany. Fa Andriamanitra mihitsy no nametraka azy teo amin'ny toerana mampanjaka azy. Raha ny fandehany tantara mantsy dia impossible tamin'ny Saoly zany hoe any andro, any fotoana ho tonga mpanjaka izy. Fa tena tapoka taminy ny antson'Andriamanitra azy, ny nanandren'Andriamanitra azy ho mpanjaka. Dia rehefa lasa mpanjaka ty Saoly ity, dia nisy hafatra lehibe napetraka Andriamanitra taminy. Nisy andraikitra lehibe nakinin'Andriamanitra taminy. Hafatra tsy maintsy akely sy ankatoavina le izy. Tsy maintsy akely sy ankatoavina satria voalohany indrindra Andriamanitra no nahafatra. Tsy maintsy akely sy ankatoavina faharoa izany natao hoe fanajana an'Andriamanitra, amahan'Andriamanitra an'Andriamanitra. Eno tsara kely hafatra napetraka Andriamanitra tamin'izany ato amin'ny Samuela voalohany toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Fa hoy Samuela tamin'ny Saoly, Jehova nanirakahy anositra anao ho mpanjaka n'Israely olony. Ko ankehitriny miaino ny teny Jehova ianao. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, ho valiko zay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely, dia ny nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Andininy fahatelo. Ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana, fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry amalosy na rameva na briky. Zany hoe tonga ny fotoana andraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra fa ho foanana tsy hisy eto ambony tany, tsy hisy eto ambany lanitra intsony zany natao hoe firenena Amalekita izany. Nisy antony tao. Ny antony lehibe indrindra dia hoe raha niala tany Egypta ireo zanak'Israely hitototohany amin'ilay tany todradrony sy tantely, dia nosakana ny Amalekita tao amin'ilay tanàna anankiray atao hoe Refidim. Tsy faly tamin'izany Andriamanitra. Nahoana ny oloko no sakatsakananao tak'izany? Ankoatran'izay, zavy hoy Andriamanitra manana programa hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany todradrony sy tantely, kanefa dia sabotenao izany programako izany. Tsy faly tamin'izany Andriamanitra. Fa iza moa ianao no hanao zany amin'ny zanak'Israely, no hanao zany amiko. Noho izany foanako tsy hisy ety ambony tany, tsy hisy ety ambany lanitra intsony izany natao hoe firenena Amalekita izany. Dia zay ny antony io iraka io hoe aringano ny Amalekita rehetra sy zay rehetra momba azy. Kanjo tsy nandeha arak'izany hafatra izany Saoly mpanjaka n'Israely. Tsy nankatohan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra Saoly mpanjaka n'Israely, fa nanana ny heviny manokana izy, nanana ny lohany manokana izy. Ry havanao, tsy mety raha ohatra izany ny fomba fiainantsika raha manompo an'Andriamanitra. Tsika tsy natao anao sitrapontsika, tsika tsy natao anao arak'izay tiantsika, fa tsika amaha olon'Andriamanitra tsika dia natao anao sitrapon'Andriamanitra, natao andeha arak'izay lazain'Andriamanitra. Eno tsara ny voalazy
Samuel voalohany toko fa 10 andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 7. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany vila amin'ny lalana makany sora izay tandrifiny Egypta. Ary azo samy belona gaga mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia narikany tamin'ny alatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namony any agaga izay tsara indrindra tamin'ny olona malosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'omby ary izay tsara rehetra fa tsy fonoana narikany ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Nandeha Saoly araka ilay afatra nomen'Andriamanitra azy fa saingy nandeha araka ny lohany araka ny sainy. Hoy Andriamanitra hoe vonoy avokoa ny Amalekita rehetra, na zaza minono, na zaza, na tanora, na lahy, na vavy, na antitra. Kanjo vonoiny tokoa ny olona fa nisy lehilahy anankiray nataony samy belona tao agaga mpanjakana Amalekita. Tsy nitena zany Andriamanitra hoe ataovy samy belona iagaga ary velona. Lasa tokoa i Saoly novonoiny daholo ny biby rehetra. Voasoratra io hoe zay tsy tiany. Fa nisy tamin'ireo biby ireo tiany satria matavitavitra, mifahy, tsaratsara volo, tsaratsara loko. Fa Andriamanitra niteny zany taminy vonoy avokoa izay rehetra fananany Amalekita. Dia inona ny ako zany? Tsy faly Andriamanitra. Tena tsy faly izy e. Inona ty ataon'ity lehilahy ity? Ny sitrapony ve no tokony atao sa sitrapoko i Andriamanitra? Ny ao anatin'ny eritrerina ve tokony ataony sa ny ao anatin'ny eritreritra i Andriamanitra? Vokatra izany teny eo ihany dia ny saran'Andriamanitra Saoly. Teny eo ihany dia ny soron'Andriamanitra tsy ho mpanjaka intsony Saoly. Ilay décision no resin'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva izay tsy nanatsan'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany no décision no resin'Andriamanitra tamin'ny Saoly manokana. Tsy mety amin'Andriamanitra mantsiry fiangonana ny mahita olona voalaza fa olon'Andriamanitra, voalaza fa manompan'Andriamanitra kanefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra akory, tsy mandeha araka ilay tian'Andriamanitra andehanana akory. Fa kio nge eo amin'ny Samuel voalohany toko 10 andiny 7 9 ary toka tamin'ny Samuel ny teny Jehovah hoe maneninao noho ny nanaovako ny Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natateraka ny teniko. Hitanao, maneninao tamin'ny nanendreko ny Saoly ho mpanjaka satria nahoana? Satria niala tamin'ny fanarahana izy. Natao hoe miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra dia voasoratra io hoe tsy nahatateraka ny teny nataon'Andriamanitra. Dia andininy 12 indray. Fa hoy Samuel, Saoly, sitraky Jehovah moa ny fanatra hodorana sy fanatra hafalatsadra mihoatra no miainy feon'i Jehovah. Eny manaraka ny tsara no fanatra ary miaino tsara no saboran'ny lahy. Andiny 13. Fa ny mihodina dia toy ny eloko amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy manompo sampy sy terafimo. Satria nandany teny Jehovah ianao dia ny laviny tsy mpanjaka kosa. Ny tao anatin'ny eritreritry Saoly dia hoe reto ondry amanosy matavitavy reto dia ataoko fanatra ho an'Andriamanitra. Satria tena tia fanatra mihitsy io Andriamanitra io. Dia hoy Andriamanitra hoe inona ty ataonao ry Saoly? Zanga ny teny taminao hoe izay hitanao matavitavy sy metimety amin'ireo ondry amanosy velona atao fanatra ho ahy, fa ny baiko aringany daholo zay rehetra mety an'ny Amalekita, zay rehetra mety fanan'ny Amalekita. Zao ataonao zao ry Saoly dia mitovy amin'ny olona manompo sampy sy terafimo. Satria nandany teniko ianao noho ny eritreritrao
dia lavitra mpanjaka intsony ianao, lavitra mpanjaka intsony ianao. Dia amin'ny andifa fito amby roapolo sy vavalo amby roapolo moa dia zao voasoratra. Ary noho ny ody nandeha Samoely dia no azon'ny Saoly ny sisin'akanjo katritra. Dia hoy Samoely tamin'ny Saoly, efa nifiariny Jehovah kosa ho afaka aminao androany ny fanjakan'Israely ka fa nomeny namanao zay tsara no ianao. Teo ny ihany Andriamanitra dia nanapa-kevitra fa misy olona atao solon'ny Saoly. Ary ny nampalahelo tena nampalahelo be aza dia zao, lasa ratsy fefary Saoly, lasa tafiditra teo aminy niozina, dia niozina mpitondra fahafatesana sy ny fanahy mpitondra fahafatesana. Ary zay ny moato natoka Saoly nanapa-kevitra fa andeha hamono tena, satria tafiditra tao aminy le ozina sy le fanahy mpitondra fahafatesana. Ry fiangonana, hoy aho hoe fatatsika rehetra fiangonana eto Androndrakely ve zany tantara zany? Fantatrareo ve zany tantara zany? Ary raha fantatrao, raha fantatrareo dia hoy indray aho hoe inona ny lesona tokony ho raisinao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra anao. Mino aho fa nazava tamintsika zay fanazavana netiko izay. Ary nazava taminao ihany koa ny fiafaran'ireo olona tsy nanaja an'Andriamanitra sy ny fiafaran'ireo olona tsy nankatoan'Andriamanitra sy ny afatra napetrak'Andriamanitra taminy. Ry fiangonana, nosoratana zany tantara zany mba hitandremantsika vahoakan'Andriamanitra taranaka ateoriana. Tsy efa heninao tokoa ve ny teny izay nataon'ny apôstôly Jakoba, teny spesialy ho antsika taranaka ankehitriny, nomen'Andriamanitra afatra Jakoba, sorato ho isan'ny teny sotra masina zao teny zao i Andriamanitra. Sorato ho isan'ny teny sotra masina zao teny zao i Andriamanitra. Jakoba toko voalohany dia 2:20. Vahoaka ho mpakatony teny ianareo, fa sapiany fotsiny ihany. Raha mihaino fotsiny teny ianareo fa tsisy fankatoavana, tsisy fampiarana, moa tsy mamita tena va ianareo, hoy apôstôly Jakoba. Vahoaka ho mpakatony teny ianareo fa sapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny zava-misy mantsy dia zao, zava-misy ankehitriny io na ato amintsika na ny fiangonan'ireo rahavavy namantsika. Maro amin'ny fiangonana kristianina, maro amin'ny fiangonana no manana fiainana tahaka ny Adama sy Eva mihitsy, manana fiainana tahaka ny Saoly ihany koa. Fiangonana kristianina izy, olon'Andriamanitra izy, efa vita batisan'ny rano izy, fa saingy tsy manaja an'Andriamanitra, zany mihitsy izy. Tsy mankatoa an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zany izy. Manana ny sainy izy, manana ny heviny izy. Atao zava-maivana ary tsy misy valeur ny teny zay nambarana an'Andriamanitra taminy. Tsy olona ray na roa na telo dimy amanena no manana fiainana tahak'izany fa maro be mihitsy. Anome ohatra, tonga dia vantana be aho. Maro amin'ny kristianina nge no tsy manao mpahafolo-karena, nefa teny voalazan'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ity zany. Ary ilay teny rehefa ekena sakatoavina dia manokatra varavaran'ny lanitra mba tonga ny fitahian'Andriamanitra ho tonga eo amin'ilay kristianina. Dia maro amin'ny kristianina, maro amin'ny fiangonana tsy manao mpahafolo-karena. Kasiny amin'io teny nataon'Andriamanitra io, kasiny amin'ny teny natao amin'ny baiboly io, raha zalo tsy resy lahatra, tsy poro tsy dakoro be dia be ny olona ohatra za mihitsy ny eo anatin'ny sainy ny eritreriny dia tsy manao mpahafolo-karena izy. Tiako ty fiangonana ity, ato ny fiangonako, tato no nitondrany ray aman-dreny koa, tato no nitsofina rano tambola kely, tato natao batisa. Fa ny ampahafolo-karena kosa tsy poro tsy dakoro tanao be dia be ny olona manana heviny tahak'izany.
tsy manam-pahafolon-karena izy satria tsy mino an'le teny nataon'Andriamanitra. Tsy manam-pahafolon-karena izy satria anisan'ireo olona babony devoly, voataonany devoly mba tsy hanaja an'Andriamanitra, babony devoly, voataonany devoly tsakatao tenin'Andriamanitra. Tahaka ny nahazo ny Adamaseva mihitsy. Rehefa nandeha fotoana notokavany devoly tao amin'ny Saedena i Adamaseva, dia tao norebirebe ny tao navilivily ny devoly tao le tenin'Andriamanitra. Tamin'ny farany tsy nohajainy intsony Andriamanitra, tsy noakatao intsony ny tenin'Andriamanitra. Ohatr'izany zany no mahazo ny fiangonana kristianina sasany raha miresaka ampahafolon-karena no jerena. Ry fiangonana, raha manana fiainana tahaka izany ianao, anao ahoana re no mety ho fiafarahanao hoe aoko fantatsika rehetra fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny toetra n'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe matahorana Andriamanitra ianao tonga eto. Tena matahorana Andriamanitra no tonga eto. Dia ame ohatra anankiray ihany koa aho, melony ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia marobe mihitsy ireo efatra nambarana tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra. Fa nisan'ny efatra lehibe indrindra tamin'izany, ary izay natokany le efatra farana ho Jesosy. Vita ny misionko nandranodray ahy tety ambony tany. Andeha hiverina ho any amin'ny raiko aho, hiverina ho any amin'ny rainareo aho. Fa izao, ity misy afatra farany apetrako aminareo ry apôstôly, ry mpianatra. Ary mandeha ihany araka ty afatra ty ianareo. Hoy Jesosy tamin'izany, mandeha ihany ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 12:10 io voasoratra io le teny. Dia talohan'izay dia efa niteny an'izao teny izao Jesosy, ianareo zao mino aho Jesosy, ianareo zao manana aho Jesosy. Loa zany aoka ny asa nataoko no ataonareo, aoka ny asa nataoko ho tohizanareo, satria izao tsy maintsy andao an'ity tany ity aorianao. Dia derena moa Andriamanitra fa nandeha arak'izany afatra izany tokoa ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. Zao ny voalaza sokafy kely teknisianina Marka 12:20. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa, ireo apôstôly, ireo mpianatra Jesosy dia lasa ka toriteny eny tontolo eny. Lasa ny apôstôly, ny mpianatra Jesosy nandeha araka ny afatra Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra matsy ry fiangonana dia izao ny amonjy ny fanahin'ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity, ny amerina amin'ny olona hoe ho atanan'Andriamanitra indray tahaka ilay tany amboalohany. Zay le resaka aminareo matetika hoe Andriamanitra amerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, ary ny anomeny ny olombelona an'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy any an-danitra. Dia akoatran'izany ny anangana ny olona ho vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra sy ho vavolombelon'ny heriny eto ambony ty tany ity. Amen. Indrisanefa fa noho ny famitany devoly dia ataon'ny fiangonana ho zava-maivana zay afatra napetraka Jesosy zay. Tsy malina ny olona, tsy malina ny fiangonana ny afatra Jesosy. Eny ilay afatra
fa ailiny any amin'ny hafa ry zareo natsona ho amin'ny asa fampona spesiala zany afatra zany ry zareo mpiandraikitra no tokony hanao zany afatra zany ailiny any amin'ny hafa le izy fa reo apôstôly reo mpianatra Jesosy tsy nanilika zany tany amin'ny hafa fa tena nasehony hoe sarobidy aminay teny nataony Jesosy natao ankatò zahay natao andeha arak'ilay teny zahay reo apôstôly nge misy amin'izy ireo nge nanana ny asa fampona toy ny hoe mpampianatra e nanana ny asa fampona toy ny hoe mpaminany e nanana ny asa fampona atao hoe nitandra fiangonana e fa tsy napetrana tamin'izay toeran'izay ny fiainana fa dia hoe baiko mitovy nomenanay dia lasa izy rehetra nandeha nitory ny filazantsara nanambara ny amin'ny Jesosy Kristy voaomby teo ambony hazo fijaliana nalevina natsakana tamin'ny andro fahatelo ary nampiakarana ho any an-danitra dia tak'izany ihany koa ireo mpianatra Jesosy tsy lahy tsy vavy fa dia izy rehetra mihitsy no norohatra lasa nandeha niteny tontolo eny ka nitory ny filazantsara faly enge ny tany an-danitra ry havana malala raha nahita andreto apôstôly hoe reny zareo reny reny zareo reny reny zareo reny tena mikely eny mitory ny filazantsara faly izy ny tany an-danitra nahita andreto mpianatra reny ry Maria reny Jesosy reny ry Salomé reny ry vehivavy zay nohafana tamin'ny gadrany devoly ry Maria Magdaleny reny mitory ny filazantsara faly nge ny tany an-danitra e satria Andriamanitra tokoa nge mba hatoka le tanjon'Andriamanitra ho tanteraka sy naniraka anjely izy hoe mandehana nareo anjely manana tanteraka ny tiafatra ity fa reo olona zay efa voavotsy no ny ran'Andriamanitra mba hamonjy ny hafa zany tika le teny nataony Jesosy hoe efa nazy mamaim-pona ianareo ka dia aoka izara mamaim-pona efa novotseny mamaim-pona ianareo ka aoka hamonjy ny hafa ihany koa mamaim-pona dia ho antsika fiangonana eto Androndrakely raha ohatra ka anisan'ireo olona tsy mandeha araky ny afatra napetraky Jesosy isika ianao manokana inona re mety ho akony zany eo amin'ny fiainanao efa hitanao sy fantatrao tsara ny nazo any Adamaseva sy ny fiafarany Saoly fa ina kosa re ny mety fiainanao na fiafarany fiainanao ny azo antoka aloha tsy edikevitra dia le teny nataony Jesosy Mateo 7:20 ahoana Jesosy tsy iza rehetra manao amiko hoe tombokitomboko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapondraiky zay ny an-danitra be dia be ny olona manao ny tenany manao teny hoe tomboko anao fa izy tsy manao sitrapondraiky zay an-danitra tsy mahazo miditra fanjakan'Andriamanitra zany olona zany re tsy pakatoa mpanohatra sitrapon'Andriamanitra tany an-danitra azy ny esorina nazay raha tety ambony tany dia ahoana indray moa no ietson'Andriamanitra sy anomezan'Andriamanitra olona tsy manao sitrapon'Andriamanitra tsy makatoan'Andriamanitra hiditra ny an-danitra hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay lôzika be zany ka hoy aho hoe mitandrema ianao asa manaiky fitampitany devoly ianao asa manaiky fitampitany ny eritreritrao ianao mino angy aho hoe fa izany no fototra matonga amin'ny valim-bavaka tsy mahafapo antsika ny zavatra ataontsika ary tsy mahafapo an'Andriamanitra dia nahoana moa Andriamanitra no terentsika mba hanao izay mahafapo antsika amin'ny resaka valim-bavaka
ianao hitan'Andriamanitra fa manana fiaina tahaka fiainany Adamaseva na manana fiaina tahaka fiainany Saoly, tsy manaja an'Andriamanitra, tsy mankatoa tenin'Andriamanitra, tsy mandeha arak'izay lazain'Andriamanitra, dia ahoana moa no hanomezany ianao fahafampo amin'ny lafan'ny valim-bavaka? Dia mitovy amin'izany akeo miresaka fitahian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nataony ary tsy mba mandainga izy. Efa ny teny mantsy izy fa zay rehetra tonga ao amin'i Jesosy dia ho tahiana tahaka ny Abrahama. Zay rehetra tonga ao amin'i Jesosy dia ho tahiana tahaka ny Isaka, ilay zanaka tevin-kasana. Kanefa inona zava-misy? Sombitsombim-pitahiana ihany aloha ny voaray. Satria nahoana? Satria tsy afa-po Andriamanitra amin'ny fahitananao. I Adamaseva aloha rehefa hitany fa tsy nanaja an'Andriamanitra, tsy nankatoa izay ny olazain'Andriamanitra, avy hatrany dia nisorona tao amin'ny sahedeny, noroahana ny olombelona hoy Andriamanitra. Saoly rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy nanaja an'Andriamanitra, tsy nankatoa azy, avy hatrany dia nisorona tsy mpanjakan'Israely intsony. Fa isika taranaka ankehitriny kosa tena taranaka tian'Andriamanitra, tena tiany ianao e. Fatange ny toe-panahinao e, fatange ny toetranao e, fatange ny fiainanao tsy misy fanajana an'Andriamanitra io e, fatange mombanao tsy mihintsy lazain'Andriamanitra io e, fatany hoe ianao tsy mety mandeha amin'ny toerana filazantsara tahaka nataon'ny apôstôly, tahaka nataon'ireo mpianatra Jesosy, fatany ange zany e. Fa saingy izao tsy ndakany akory ianao, tsy ndroany akory ianao. Zay mahatonga anao hoe ndreto isika mbola tafarakety ihany, tsy ndakany ianao, tsy ndroany ianao, fa saingy tsy omeny fahafapo fotsiny ianao. Ny amin'izay tadiavinao amin'Andriamanitra, ny amin'izay ilainao ho ataon'Andriamanitra eo aminao. Ka hoy aho hoe andao anapa-kevitsika rehetra, aneneny ny tsy fanajanao an'Andriamanitra hatramin'izay, ny tsy fankatoavantsika ny ten'Andriamanitra hatramin'izay. Amin'ny resaka fitireny filazantsara andao anapa-kevitra, iroatra amin'izay tsika andeha tory ny filazantsara, andeha jory vavolombelona, miandra tsika ho amin'izany Andriamanitra. Amen. Amin'izao tsika miteny zao nge ka olona marobe amina tapitrisany no miroatra tarihan'ny devoly ho any amin'ny elo e. Dia programan'Andriamanitra dia hoe tiako voasakana reny olona miazakazaka makany amin'ny elo reny amin'ny alalany fitoriana filazantsara na amin'ny alalany fitoriana vavolombelona ataon'ireo oloko izay efa voavontsy. Zany nge no anty matokanao mbola avelan'Andriamanitra avela eto ambody tany ity e. Paoly moa dia nijory vavolombelona, Kristiny no antony avelomako. Matoka mbola velonaina dia noho ny amin'i Jesosy sy ny iraka izay andrany ahy. Dia hoy aho hoe andao tsika rehetra ho amin'izany ihany koa. Ity famonjena fanahin'ny olona be dia be ity dia efa hatramin'ny ela Andriamanitra no naminany mikasany amin'izany. Nampitondra faminaniana an'i Isaia, mpaminany mihitsy Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Andao vakitsika ny Isaia 1:1. Mitsangana, zay ilay faminaniana, miasa fa tonga fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa posaka aminao. Fa indro ny ezina manarona tany ary ny azipity manarona firenena, fa aminao kosa nompisan'i Jehova ary aminao no sehon'ny voninahitra. Zay ilay faminaniana. Dia mbola nampitondra faminaniana ihany koa Isaia Andriamanitra ho an'ny Isaia mpaminany. Isaia 1:9. Isaia nandre ny feon'ny tompony na hoe iza no rako
arisa no andeha irakay dia tsisy namaly ny olona, tsisy namaly. Dia hoy Isaia, ny olona tsy hamaly fa za hamaly. Dia hoy izy, inty aho irao aho. Ka androany zany zao dia tian'Andriamanitra isika hamaly tahaka ny Isaia mpaminany hoe Andriamanitra voaraiko ny afatra, soa ihany fa nataonao nandrea inty aho irao aho. Aroka ijoro hatramin'ny farantsika anohatra ny devoly zay mamesaina mamehevitra mba anamaivany atsika ny fitoriana ny filazantsara. Atao anohatra devoly isika zay manakana atsika mba tsy andeha hitory ny filazantsara. Tsy naniraka anjelan'Andriamanitra ho iafa isika nonrahana zay efa voavonjy mamaim-pona ho Jesosy aoka amonjy ny hafa mamaim-pona ihany koa. Amen. Amen. Taololo kely tao dia mampahery any mahita andreo olona zay miresaka amiko, mijoro vavolombelona amiko, fa nandeha tokoa izy nitory ny filazantsara, nitory vavolombelona. Misy tamin'izy ireo tsy mbola fantatro tato am-piangonana, fa rehefa niona tamiko izy nanomboka teo dia fantatro amin'izay, ary hitako matetika atao am-piangonana izy isika fotoana tahako izao. Nisy tovavy anankiray izay zao, tovavy mbola kely, dia mibitabitaka mihitsy izy nresaka tamiko, pastera faly be mihitsy dia ino mahafaly anao? Tena za mihitsy pastera nitory teny za nijoro vavolombelona, fa tsy mbola nanao an'izany hatramin'izay. Dia eno mahafinaritra be zany ny ranabavy kely. Taria ozy izy nisy olona joroko vavolombelona, dia olona andeo atao tranonay ozy izy fa misy olona marary atao tranonay. Dia seka tsy nandeha aho hoe andeha vavako an'ilay olona marary ao, tsy napoziko. Fijorona vavolombelona nataoko kanjo nitao amin'ilay olona hoe andeo atao tranonay fa misy olona marary ato. Dia niditra ozy izy, dia io olona matory ambofandrina malemy no hitako, zay ny tantarainy tamiko. Dia za ozy izy tsy mahay mitory teny, fa ny nataoko tamin'ilay olona malemy dia hoe manasitrana anao Jesosy. Mitsangana ambofandrina ianao fa manasitrana anao Jesosy. Dia ny eo ihany tapoka tonga dia niarina ilay olona malemy, dia nidina niala tao ambonin'ny fandriana natoriana ilay olona malemy, dia afaka nandehandeha tao an-trano. Gaga ny tao an-trano, gaga talanjona hoe mitsangana ilay olona malemy. Amen. Dia mbola tantara ihany koa izy, dia nisy olona ihany koa izy nitoana hoe andeo atao aminay fa misy olona marary ato mila vavaka. Dia tonga dia niditra ozy izy, dia io koa fa olona matory am-pandriana malemy no hitako. Dia hoy tamin'ilay olona hoe Jesosy tsy miova, mbola manasitra Jesosy, mbola manafika Jesosy. Ao ary ohatsika ny tananao mitsangana, olona tapaka lalandray io olona io. Dia nsitominy, dia tafarina, dia avy eo nasainy nandeha, dia mandeha dia mikotringa. Dia olona refianakaviana samba ny ozy izy no nandeha tahako izao. Dia ondray aho ozy taminy, iny tananao iny afaka mitsotra atsotra ny tananao dia tongotra koa atsotra fa afaka mandeha. Tonga dia teony eo ihany dia nitsotra ny tanana, tsotra ny tongony, dia afaka nandehandeha. Vavaka ao ambony manam-bola ireo olon'ireo amin'izao fotoana izao. Dia raina Jesosy, dia raina Jesosy. Rehefa nandeha ny apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy dia zao voalaza marika toko fa 9 andiny faharoapolo. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Rehefa nandeha ilay olona, ireo apôstôly, ireo mpianatra Jesosy, ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina tamin'ny alalany famantarana sy fahagagana.
raha andeha ianao aompy, raha andeha ianao amokatra, raha andeha ianao isy olona marobe vovotsy. Ary fantatr'Andriamanitra tokony atao anao, satria avy any an-danitra Andriamanitra mahita anao hoe iny raha anina, iny izy telo vavy, iny izy telo miralahy, reny zareo reny. Dia faly Andriamanitra dia fantatro fa ho ataon'Andriamanitra afa-po ianao ny valim-bavaka, ho ataon'Andriamanitra afa-po ianao ny amin'ny fitahiny. Zay rehetra mino izay teko izay teo te tana mafy be izy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Halleloia! Andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Izy aminareo no amaly ny antson'ny tompo. Izy aminareo no hitentaky ny Isaia hoe inty ao, irao ao. Amen. Mila olona marobe hovonjen'Andriamanitra amin'izao faninandro izao, ary ianao no ataony fitaovana amonjy ny hafa. Apetrao eo fonao tananao, dia andao anao vavaka roty be isika, anao vavaka roty be isika, samy ilaza anamafy hoe tompo inty ao, irao ao, andao azy. Samy manokatra ny vavana izy. Miantso antsika rehetra Andriamanitra, ataontsika lesona ho fananarana ho antsika ny tantarany Adamaseva sy ny tantarany Saoly mpanjakan'ny Israely. Ary ankehitriny dia nanapa-kevitra isika tahaka ny fanapa-kevitra niraisin'ny Isaia sy ny fanapa-kevitra niraisin'ny ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. Lehibe anao Andriamanitra, lehibe anao, lehibe anao, lehibe anao. Samy mivavaka tsika rehetra, samy mivavaka tsika rehetra, samy mivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka tsika rehetra ho iaho. Tena le afanam-po mirehitra mihitsy oko loharantsika.
samy vavaka atsika rehetra ataovy manandanja aminao manomboka izao ny mandeha tahaka ny andehany andreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy mandeha ihany mito ireo filazantsara mandeha ihany manambarany amin'ny Jesosy Kristy misotranao Andriamanitra misotranao fa tia anay rehetra ianao halleluia tena tia anay ianao tsofoko rano ny fiangonanao rehetra ho mpitory ny filazantsara ho mpitory ny filazantsara ary amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mandeha ho afa-po amin'ny valim-bavaka izy ho afa-po ny fitahin'Andriamanitra izy Andriamanitra ataonao zany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia hiteka mafantompo isika dia andaontsika anao hira anankiray miaraka dia rehefa avemo tondra filazana amintsika rehetra ao manasa antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana dia andao ataontsika piravoravona sy ampifaliana fa efa nasandratsika ny tompo teo matoky ihany koa fa feno ny afatra dia matoky afa tena olona nofidian'Andriamanitra mba handesy amosika asa Se sono famela, izy no fazava efa nasana tizy efa nasana tizy efa nasana tizy efa nasana tizy Paulo nerantane non vou venir Wazi majagizai awachanurina Efana sana chizi 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 Sana cheesy, if I'm a sana cheesy, if I'm a sana cheesy, if I'm a sana cheesy. Se sono navi Isi no tukunda Kwanza kami kwanza Efana sana chizi Efana sana chizi Efana sana chizi Efana sana chizi Se sono capitani Se sono capitani Lumbe Akavandanira vavaka Efana sana chizi Efana sana chizi Efana sana chizi
mabenteake izy aminareo no amaly ny antsony jesosy tahaka ny malin'ny isaia tahaka nina malin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra amin'ny anaran'i jesosy maomby azy maomby azy zay mimakatoerantsika rehetra any filazana melohany amarantsika ny fotoana dia amin'ny 12 rehefa avy eo mbola fotoan-dehibe eto a miaraka mpanompon'Andriamanitra pasteur Ratovomori Armand isika dia amin'ny roa ihany koa mbola misy fotoan-dehibe eto a miaraka mpanompon'Andriamanitra namantsika zay voatendry hitondra ny afatra androany ka dia alamino arak'izay ny fotoanantsika dia azadino fa isika ny alatsinainy tonga avy ianao eto amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ny fatokavaanao eto manao vavaka zava-dehibe amin'Andriamanitra ka dia tonga ava ianao tompoko filazana manaraka samy mihaino tsara amin'ny alarobia fa 30 volana avril zao alarobia faravolana dia alakamisy 1 volana mai sy zoma 2 volana mai dia misy fotoan-dehibe eto séminaire lehibe karakarain'ny CEM na karakarain'ny confédération des églises et association évangélique de Madagascar ka anasana andreo pasteur rehetra izy pasteur be dehibe zany avy amin'ny fiangonana maro samihafa ho avy eto anasana ny mpiandraikitra rehetra reo olona manandraikitra ao anaty fiangonana na mpampianatra sekolahady izy na inona andraikitrany eny anasaina andre olona zay tena mba tera-panao hoe tompo tena tiako amin'ny fifoazam-panao satria loha hevitra amin'ireo matrandreo 3 andro reo a dia loha hevitra mikasiany amin'ny fifoazam-panahy sy ny fahombiazana zay zany loha hevitra amin'io toroteny 5 isan'andro no mandeha eto maraina 3 ny hariva anankiroa mpanompon'Andriamanitra maro samihafa zay manana fahasoavana no ifadiby hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny valiny miditra ka raha mety aminareo tsy hoe raha mety fa tena saina ny tsy indrindra nareo le voatona teo hoe pasteur plein temps mpiandraikitra reo manana andraikitra manokana ao anaty fiangonana na tena teram-panahy tena ho amin'izany fampony zany dia tonga eto natonga lizy moa hoe tsy ny olona rehetra no nasaina dia satria fiangonana maro samihafa tsika no avy eto tsika eto ary fa tsombotrano fa dia hoe tombony ho antsika hoe ato amin'ny tanànatsika ato amin'ny misy atsika no misy le fotoana dia mba manatombo hoe nasaina itsika ho tonga azatara amin'ny valiny manomboka amin'ny fotoana ny mpitarika fiderana amin'io a amin'ny alarobia dia reto groupe de lance atsika reto a no hitarika fiderana amin'io alarobia ny alakamisy dia ireo hitosy miray ro mpitarika fiderana avy amin'ny fiangonana maro samihafa misy fiangonana maromaro be zareo anytosy dia ireo mitambatra no menanareo hitosy miray reo groupe de lance andreo zany no tarika eto alakamisy dia ny zoma reo groupe de lance avy amin'ny fiangonantsika avetsy bypassy no tarika eto ny zoma ka dia zay zany filazana anasantsika rehetra dia farany a misy an'ilay fisy no zarena taminareo entina manentana antsika mba handray anjara amin'ilay fanohanana ny faharoapolo taonan'ny fiangonana RHEFI farafatara mba hoe amin'ny Alahady 18 mai no averintsika dia raha misy anefa efa manana mialoha dia afaka omenareo aly izy na menareo n'ilay zanako lato na menareo ny madame lala ao ivelany ao
tsy ho tatazana tsy li fa samy malotry ny azy ny tsiraray avika engany mba samy aefa ny azy daholo ny rehetra zay zany toko filazana fa dia mena tompo voninahitra efa amarina fotoana isika hiditra ihany koa ireo miditra amin'ny 20 fandaona ho iranankiray pitsakana aloha zany tsika dia faranana amin'ny vavaka ny fotoana. Alléluia. Mariky ny firaisantsika saina fanafo andao hisaotra an'Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity, amen. Dia andaontsika hiaraka iray fo sy iray feony amin'izay. Afaka sandratra ao an' Jesosy ve ny tananao dia anofa fantanantsika tsika ho antoa. Alléluia. Tompo misaotra anao. Tompo misaotra anao. raha io misaotra anao izay fiangonana fa vita ny fotoana teto, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny afatra malokana nomenao anay rehetra mba atoka ny tanjona anao tanteraka dia ny amontsy fanahiny olona be deaibe eto ambony tany. Misaotra tompo fa ombanay sy araka aminay ianao, ary sao fiangonan'izao dia hotahinao omenao fahafampony amin'ny valim-bavaka. Ny rano Jesosy ny fiarovana ho anay rehetra, ny fiadanana ny ho amin'izao fiangonana izao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia miravitsika.